Nahitambokatra ny andiany voalohany tamin'ny tetikasa ataon'ny Tsamy Fandrimana izay karakarainy ny fikambanana tohana ao amin'ny komina Taindamo distrikan'ny Lalangena ao anatin'ny faritra Mahajajy ambony. Io fahombiazana io dia miditra amin'ny andiany faharoa indray ny tetikasa izay haharitra enim-bolana. Nifantoka tamin'ny fampiofanana ny tapany voalohany tao anatin'ity andiany faharoa ity izay nifarana ny volana janoary lasa teo. Amin'izao tapany faharoa izao kosa dia hiditra amin'ny fampiarana ireo teknika sy fahaiza-manao ny anarana izy ireo. Sehatra asa maro no hita ao anatin'ity taon'ny Tsamy Fandrimana andiany faharoa ity, toy ny fampianarana ny ady gasy, fomba voajanahary iadiana amin'ny bibikely sy fahavalo amin'ny fambolena, ihany koa ny fanamboarana zezika biolojika, hanatsarana ny vokatra nefa tsy mampiasa simika, ary ny teknika mpambolena maharitra mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny tontolo iainana. Tsy adino ihany koa fa nisy ny fizarana traikefa eo amin'ny taonsa ho amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa sy fifanampiana araka ny fanazavany Ramatokely Gita Anjarasoa, tompon'andraikitra ny fikambanana tohana. Ny tetikasa tamin'ny fandrimana zany dia tetikasa anankiray karakaraina association tohana aentina mpivondronana ireo tantsaha mpamokatra maromaro ao amin'ny komina Taindamo. Ao anatin'izay tetikasa tantsaha fandrimana izay zany dia misy activité maromaro atao mandrisin'izay izay maharitra enim-bolana eo izy io. Ao anatin'izay dia misy ny fampifanana omena ireo tantsaha ireo entina hanatsarana izay vokatra ny fambolena izay. Misy ihany koa ankoatra ny teknika mpambolena dia misy ihany koa ny fampifanana mahakasika ny biopesticide na hoe ny ady gasy moa zany izay fambolena bibikely hanampiana azy ireo ary fanampiny ihany koa ny fanaovana zezika biolojika. Ireo activité anankitelo ireo zany no entina hanampiana ny tantsaha zany hanatsarana izay resaka fambolena izay. Manampy izay ihany koa moa zany amin'ny hoe tantsaha fandrimbona anazy dia fifandrimbona ny tantsaha rehetrarehetra izy io. Dia ao anatin'izay zany dia misy ihany koa sehatra anankiray ahafahan'ireo tantsaha ireo mifampizara traikefa satria samy manana traikefa efa ananany moa zany zareo. Dia ao anatin'izay misy ihany koa fotoana ahafahan'ny tantsaha rehetrarehetra mifampizara izay traikefa ananany izay. Fanampiny ihany koa zany dia ao anatin'ny hoe fikajiana tanteraka ny tontolo iainana isika dia nanampiana an'io tantsaha fandrimana izay andiany faharoa zany dia nampiana izay hoe fanaovana alava-biby izay. Misy andiany maromaro ao anatin'izay hoe taon'ny Tsamy Fandrimana izay nahoana ny vokatra azo tao anatin'ny taon'ny Tsamy Fandrimana tapany andiany faharoa tapany voalohany. Tantsaha fandrimana andiany faharoa tapany voalohany zany faranana tamin'ny volana janoary teo izy io. Nandritra n'izay telo volana voalohany izay moa zany vita ny fampifanana natolotra n'ireo tantsaha ireo, fampifanana teorika ary efa miditra avy hatrany amin'ny pratika avy hatrany ry zareo. Azo atao ve ny jery-todika tamin'ny andiany voalohany satria ohatry nefa nisy ny andiany voalohany tao anatin'izay dia fitapitra ny andiany faharoa tapany faharoa mbola hisy fitohizana ve rehefa tapitra izay? Ie, mahakasika ny tapany voalohany zany ameny mahakasika ny tapany voalohany moa zany vita iny zany ny fampifanana araka ny tombana hita moa zany dia mavitrika ary mampiatra tsaka sy andavan'izay teknika nampifanana nandritra ny fampifanana ireo tantsaha ireo. Ary efa na ny teknika mpambolena na ihany koa ny ady gasy ny compost dia efa vita avy hatrany ny fampiarana izany rehetra izany. Dia ao anatin'izay hoe iza daholo ireo mpisitraka ny tetikasa karakarain'ny association tohana ireo ny rehetra ve samy mpikambana ao anatin'ny association ihany? Hoe tetikasa anazy moa zany dia tsy ny mpikambana amin'ny fikambanana tohana no misitraka azy fa zahay no mpikarakara, fa misy fikambanana anankiroa zany miara-mifandrimbona amin'ny fikambanana tohana manatanteraka an'izay tetikasa tantsaha fandrimbona izay. Fanentanana ro an'ireo mpisitraka ny taon'ny Tsamy Fandrimana? Ho an'ny fikambanana sy ny vehivavy tantsaha misitraka ny tantsaha fandrimana zany dia nitanina antsika hatrany
rehefa vita tetetika asa tantsaha fandrivony ity a nampiatra ny teknika rehetrarehetra izay natolotra antsika dia mba ho tohizana mandritry ny fambolena any aoriana any fa tsy hajanao anatin'ny tetetika asa ity ihany ary anytanina antsika hatrany ampiatra mandrakariva ny fambolena biolojika. Iza daholo ireo mpiara-miombonantoka mpanohana ny association tohana amin'ny fanatanterana ny tetikasa tantsaha mifandrimbona izay. Ity tantsaha mifandrimbona andiany faharoa ity zany dia ny fanahy anisany nanohana tanteraka nafana na nanao izay tetikasa tantsaha mifandrimbona izay.